Ny amaranantsika ny fampalalam-baovao kosa raha amin'izao takariva izao dia ny fampitinana ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety Soa evoaka ao amin'ny rampitso ny larana faha 500 no indro fitinina amintsika. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao, nitoky ny famzahaina. Lalana fa 500 amin'ny gazety Soa indray no ivoaka manomboka rampitso. Toy ny mahazatra dia misy hatrany ny lamaody oentin'ny gazety Soa antsika, na ho an'ny lehilahy zany na ho an'ny vehivavy. Ka ho an'ny lehilahy dia ny resaka kravaty sy ny fanaovana an'izay kravaty izay, lamaodiny izay indray no oentin'ny gazety amintsika. Ho an'ny vehivavy indray dia ireo lamaody tsy tontan'ny ela no oentin'ny gazety Soa amintsika. Manome torohevitra ihany koa ny mamasoa amin'ny hoe ataovy izay mahafinaritra anao amin'izay lamaody izay. Anisany mivoy resaky ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety ihany koa ny gazety Soa. Manazava ny endrikendriky ny gazety rehetra ho hitanao raha piarina io lalàna amin'ny feny serasera io ny gazety Soa. Amin'ity larana ivoaka manomboka rampitso ity no ampahafantaran'ny gazety antsika ny lalam-pirenena rehetra na ny route nationale eto Madagasikara. Ho an'ireo vaovao avy any ivelany kosa indray dia ny resaka Jeux Olympiques amin'ny taona 2024 sy ireo fampanantenana entina andrisihana ny mpanao fanatanjahantena no ampahafantaran'ny gazety amintsika. Eo amin'ny resaka fahasalamana kosa indray dia ny fampasana ny sakamalao amin'ny fandemena ny hena no entin'ny gazety Soa amintsika ao amin'ny pejy 7. Mbola lahatsoratra marobe samihafa na resaka fanatanjahantena na fahalalana ankapobeny na ny hevim-petsy mamasoa no hitanao anatin'ity gazety ivoaka manomboka rampitso ity, ka zadiny maka ny anjara gazetinao eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Andreto zany ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity takarivany alarobia ity, mankasitraka fenonao ny fahita lavitra manTV sy ny ekipa ny fampalalam-baovao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny mitoetra ny fandanana eto fahita lavitra manome fotoananao manaraka indray velomodonako.